Olan'iny eo anivony anteny mera-pirenena ny alakamisy 3 jona izao ny volavolan-dalàna mametraka ny sorodalana ankapobeny ny drafam-pampianarana eto Madagasikara. Hodiniany eo anivony asam-boamera ny alatsinainy 17 jona kosa io volavolan-dalàna io. Ny fanovana voarakitra ao anatin'ny tetim-pivoarana ho an'ny siatry ny fanabeazana na ny PSE no feheziny volan-dalàna io. Raha ny voarakitra ao anatin'ny volavolan-dalàna dia tazomina ho teny mety mampianatra ny teny frantsay sy ny teny malagasy. Raha toka ny teny malagasy ihany no voafaritry ny PSE ho teny enti mampianatra ho an'ny mpianatra mandritra ny 3 taona voalohany tany am-boalohany. Anjary 10 taona kosa ny faharetany fianarana tsy maintsy lalovan'ny mpianatra iray raha toka 7 taona izany tao anatin'ny PSE. Nanazava ny solitena ny banky iraisam-pirenena nandritra ny fivanianany teto amin'ny 24/24.mg fa tsara ny fanovana ny PSE mba hanana ny endrika lalàna mba ho sarotsarotra kokoa ny fanaovana azy amin'izany. Miamana lavitra ny zato voalohany maneran-tany hatrany ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra. Niemitra laharana 3 indray ny Bariany i Madagasikara araka ny laharana navoakan'ny Federasiona iraisam-pirenena momba ny baolina kitra androany alakamisy. Eo amin'ny laharana 500 amin'ireo federasiona 200 maneran-tany no misy an'i Madagasikara amin'izao fotoana raha toka teo amin'ny laharana 200 izy tamin'ny volana Martsa. Antory raha heverina fa nampihemitra azy ny Vogadalaotsy dia tsaratsara faraparany azony Baria teo. Rehefa resin'ny Ghana tamin'ny 7 no ohatra i Madagasikara dia mbola ady sahala 2-1 ihany no nataony tamin'ny Angola tamin'ireo lalao roa voalohany tafiditra amin'ny fifanitsanana iadina ny amboarany Afrika amin'ny taona 2020. Fandresena iray, faharesena enina ary ady sahala 3 no azony Baria taorian'ny lalao farany nataony tao anatin'ny 2 taona. Mbola manana 4 bolana manaraka kosa nefa izy ireo hanarenana izany ka mety ho tafaverina ao anatin'ny 10 voalohany. Brezila no mitana ny laharana voalohany maneran-tany, Belzika no faharoa ary Argentina no fahatelo.